mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Tsika rehetra no aravaina indray amin'izao maraina ny alarobia izao falitafaraka amintsika rehetra indray satria tonga fotoana izay fanarahana isaky ny alarobia maraina tsika eto amin'ity fandarana ity elana tsiny tsy fisiany fandarantsika tamin'ny heriny ny andro fatratra ianareo nandefa SMS ianareo ary teo ihany koa ianareo izay ny andro fatratra tany amin'ny toerana izay nisy ianareo tsirairay avy tany na eto Madagasikara na ny any ivelany dia niandry zany fandarana zany efa fitombita tsy mahaleo misampina hoe fitenena an'izay elana amintsika rehetrarehetra ankasitrahantsika rehetra ary miaraka amin'izao fotoana izao ny fandarantsika dia mandeha mivantana ao amin'ny RTB live any amin'ny YouTube ihany koa ary ao anatin'ny Facebook rehefa mandefa SMS tsika dia any amin'ny message privé any amin'ny RTB live no andefasantsika an'izany SMS tsika izany fa manjary rehefa vaky ny olona rehetrarehetra raha ohatra ka any amin'ny muriny andefasantsika an'izay fa any amin'ny message privé no andefasantsika azy dia vakiny zany amin'ny fotoana mamety azy satria 20 minitra no vatsika fa melabelara-kevitra dia eo ihany koa ny andraisantsika ny SMS avy any aminareo tsirairay avy any manarafinaritra ny fandarantsika iandro be amin'ny lafiny teknika dadisina ambinina no mikirakirany sary makany amintsika rehetrarehetra any ary toy ny mahazatra ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Ramakavelo no miaraka amintsika anatin'ny famelabelara-kevitra mba hovanina taolontsika rehetra mba hovanina Andriamanitra Flavien mba hovanina Andriamanitra Andry Robela Andriamanitra Dady Andriamanitra Nambinina zay mikirakirany sary mampita an'izao resaky izao mba hovanitsika rehetra manaraka amin'ny fandarana toko. Tamin'ny herintsika tsy nisy tamin'ny tapabolantsika andrisadresaka teto nanahoana raha manao tsy kely vetivety. Ya, araka ny efa tenao teo moa dia hoe fitombita tsy maleo ny sampona elana tsiny fa be dia be mihitsy ny antso amin'ny telefona dia eo ihany koa ireo olona nanao mandefa amin'ny SMS mandefa amin'ny Facebook isaorana daholo nareo rehetrarehetra ireny satria ny azoko tsy pihana angamba dia hoe tia hanatsara ny ty fandarantsika ty mihitsy ilay olona tokony atao an'izao tokony atao an'izao ny fampatsivana kely fotsiny ilay Mato Flaviana ataoko hoe ny tena antony nanaovantsika nyty fandarany ty mba hovan'ity dia karazany hoe fisorohana fampitandremana amin'izay zavatra hoe mety hitranga eo amin'ny fiainana no nitraika afa-piainana dia mba hitan'ny tena tamin'izay nandritra ny taona maro zay fa tsy hoe kory tena hoe vaolana tanteraka fa tena hoe fampitandremana tena maro raha ataoko amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tovy amin'ilay tambavy ty fa tsy fanafody fa rehefa fanafody izy dia efa any amin'ny spécialiste zany amin'izay fotoana izay zay ngamba tsara fampatrehivana ihany fa roa manaraka zany tsika tsy afaka hivalapatra mihitsy mivaly ny tena hoe entitra azay mahatonga hoe mangatà fotoana mba hahafahantsika miresaka lavalava kokoa ary tena hoe hamakafakana amin'ny fotony na tonga n'ilay olana dia ahafahana manoro hevitra ary koa indrindraindrindra hoe mame vahaolana dia hoe rehefa tsy vita eo amin'ny resadresaka fanaovana sy ny vahaolana eritreretina dia tena afaka miteny aminareo mihitsy hoe andana makary zany hoe any amin'ilay spécialiste zany zay ngamba fampatrehivana kely fotsiny Andriamanitra Flavien fa raha manao tsy azy tsika satria tapabolana zany tsika zao vao mifankahita indray dia nyresaka nataotsika faranteto Andriamanitra Flavien dia mikasika an'ilay hoe mahizay le mahizay le hoe mampiavaka anao amin'ny hafa na ny atao hoe personnalité zay hafa noho ny hoe mahizy na ny hoe identité ka nyresaka ny mahizay io tsika ary ny mahizay io tsika mampiavaka ny olona tsirairay avy amin'ny daholo be ary mifametrahana an'io mahizay io satria tena io ny mahizay anao ny mampiavaka anao amin'ny hafa mahatonga anao hoe anana fahasahina anana ataotsika hoe tena hoe mampiavaka dia manomboka ny fahafolotona zany hoe fahazazana mandra-patonga ny 20 any amin'ny adolatsinto ny zavatra tena hita nefa sapa nandritra an'izay fandarana natao teto zay ary indrindrindra amin'ireo le olona mangataka fotoana miona sy mifampiresaka sy mifanakalo hevitra dia hoe tena eo amin'ny 20 taona io mihitsy teloko hatramin'ny 20 taona io mihitsy no potika manapotika mihitsy mahizay ny zana ny ray aman-dreny fa tsy fantany
teto fantenentsika foana fa amin'ny fotoana io no ivelaran'le mahizay zany hoe ananany mahizay azy mampiavaka azy aminefa kanefa eo indrindra no tena manapotika an'izy fa manina ny teny hoe manapotika tsy eritreretintsika mihitsy satria tsy misy eritreretra ray aman-dreny ny eritreritra hoe anapotika ny mahizay ny zanany fa noho ny tsy fahafantarana inona ny tena fomba fanapotehana ny mahizay ny voalohany indrindra dia ny fampitahana azy amin'ny hafa tsy mba mitovy amin'ny zandrany tsy mba mitovy amin'ny zokiny tsy mba mitovy amin'ny nity tsy mba mitovy amin'ny rotsy raha voataonao an'izay dia lasa azo lazaina mihitsy hoe mieritreritra le hoe sy manana ny mahizay azy izy dia lasa ary matetika raha vampitahana ohatran'izay izy dia izy ny mieritreritra ny tenany hoe ambany na izy ny mieritreritra ny tenany hoe malemy marefo na ratsy salamizany dia lasa tsy matoko tena ka rehefa tsy matoko tena dia lasa sarokenatra rehefa sarokenatra dia tsy samaneho hevitra rehefa tsy samaneho hevitra dia izay tiavan'ny olona atao anao nataonanao ary zay rehetrarehetra nefany tsy vitany hoe eo amin'ny ovantaona mandra-pahatonga vavolao hoentinao mihitsy any amin'ny ataoko hoe fatanoranao hoe any amin'ny roapolo taona mihoatrany dia na dia efa manana tokantrano za dia azo lazaina reny le ataontsika miteny hoe olona tsy manana azo ndamosina tsy manana ny mahizay azy tsy matoko tena mila olona foana aoriana mila olona foana miteny amin'io zao atao zao atao zao atao zay zany le tena nytenentsika ary zay nataoko hoe jeritodika angamba ny Andriamanitra Flavien fa raha ohatra hoe ny fandarantsika efa nampilazaina tamin'ny tapabolana moa dia hoe andozo ny resaka fanaovantsika indray zany anio dia hoe ny mikasika ny atao hoe ny safidy sy ny talenta nomen'Andriamanitra anao sambatan'olona ny safidy sy talenta nomen'Andriamanitra azy no anisany mahatafitanao eo amin'ny fiainana anisany mahatafitanao eo amin'ny fiainana tena fananiko mihitsy ary tsipiko mihitsy ilay miteny hoe anisany mahatafita eo amin'ny fiainana ny antony mantsany dia tena tsy eritreretin'ny olona mihitsy hoe io safidy sy talenta io ngeka tena hoe avy amin'Andriamanitra tsika manko nindray vao miteny izany safidy zany dia hafa ny fijeritsika azy ina fijeritsika ny safidy hoe raha mbola zaza ny zanakao dia ohatrany hoe tsy manana safidy fa ny fanirianao ray aman-dreny no safidiny kanefa dia ozy miala tsy miala fondro tompoko fa diso paika ianao raha vao mieritreritra an'izay satria ohatrany hoe olona tokony ho an'ny Tomasina dia lasa ny mahajanga fitenitsika eto foana manko zay ka tsy ho hitanao any mihitsiny ka zay le tsy fahafantarana azy zay indrindra ny matoka ndao resahana anisany efa miteny izay hoe safidy zay dia hoe satria tena ilaina tena na eo aza ny safidy sy ny talenta dia andeo tsipihana ihany koa nefa fa hoe anisany ilaina ihany koa ny fahaizana mampahalalana ny olona nataontsika hoe samy mivarotrana anazy mbola hafa ny olona mba manana fahalalana manana andratato vazana kanefa tsy midika ihany koa fa hoe zay olona tsy nandrato fianarana tsipihiko dia tsy mahay na tsy mahay mamaky teny na manoro dia tsy ho tafita mihitsy eo amin'ny fiainana zay aloha dia andao tsipihana mazava tsara mihitsy fa matetika manko misy olona Andriamanitra Flavien rehefa zay moa tsy mba nandia fianarana zay moa tsy mba zao tsy mba dia ohatrany tonga dia avitrany dia manitry tena dia ohatrany tsy mba sa mampivelatra ny mahizay azy mampiseho ny mampizay azy ka zay zavatra dia anisany tena hoe zava-dehibe ary ny antony tenenako anio dia hoe amin'ilay fampikasokasoana ny olona tany ambanivohitra manko ny tena anisany nahitako an'io Andriamanitra Flavien hoe ny olona any ambanivohitra indraindray hoe zara raha mahazo ny mari-pahaizana hoe CEP hoe ohatra fotsiny zany hoe any amin'ny kilasy fahafito fa rehefa niasa tany amin'ny service civique dia tena ny fangaro sy ny fanerasera mihitsiny tamin'ny atao hoe any ambanivohitra ary tamin'izany ny tena nahitako hoe le olona any ambanivohitra iny misy tena hoe tena tafita amin'ny fiainana Andriamanitra Flavien tena tafita mihitsy amin'ny fiainana ina moa ny atao hoe tafita matetika ny olona ataontsika hoe tafita dia hoe manana fiainana tsara angambany fa eto indray mbola azo tomamarina ihany fa ny atao hoe fiainana tsara dia arakaraka fahitanao azy arakaraka ny fiheveranao azy hoe zao ny mahatsara ny fiainanao zao ny mahatonga fiadanantsaina fiadanam-po fiadanam-panahy zay no anisanao hoe mampivohitra ny mahizay anao eo anivon'ny fiarahamonina zay le izy fa tsy hoe raha tsy manana mari-pahaizana ambony dia tsy tafita amin'ny fiainana dia ny zavatra tena hitako ohatra fotsiny any faritra atsimo antimondrotra inona moa ny tena renan'ny olona any fony mbola tsy betsaka ny alatromby andao resahana tsara kosa aloha dia misy olona mananomby amina ansatony amina rivony olona anankiray harenany zany Andriamanitra Flavien ary efa makavady ary raha tsy mananomby dia tsy arena mihitsy ary iny arena iny
ny tena ohatrany hoe mametraka azy maizay sy ny sehatra fiarahamonina misy any olo io ary olo io tsy hoe satria tsy nahita fianarana ny zavatra tena nahavariana mahita an'izany de hoe ohatra fotsiny hoe mandeha miakatra amina toerana avoavo le tompon'omby omby amina rivony ataontsika hoe anjatony maro de efa fatany hoe misy teo ny volon'omby fotsiny afantarany zany hoe maso efa zatra mijery an'izay de zay le mahatonga le izy ka andao hiverenantsika am'izay le hoe ny safidy safidy sy ny talenta hoy tsika ny safidy de tena hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy satria nahoana ny safidy ny famaritako azy tompoko eo amin'ny fiainana zany am'le nataoko hoe amian'Andriamanitra de fomba fifandraisana olony roa fomba fifandraisana olony roa ka ao anatin'izany fifandraisana zany misy ataontsika hoe fahafaham-po amin'ny andaniny sy ny akelany am'izay zavatra iraisana manao zay le ataoko hoe safidy avy amin'Andriamanitra ka io safidy avy any amin'Andriamanitra io tena hoe voalatsaka avy any an-kibon-dreny ny zaza de afaka maneho ny safidiny mety gaga angamba ianao tenenako an'izany nefa zay ny mahandriamanitra n'Andriamanitra misy fomba zany satria zay nahatonga ny teny hoe fomba ifandraisan'olony roa io zaza voalatsaka avy any an-kibon'ny reniny io tsy mahay miteny fa afaka maneho safidiny inona le fomba fanehoany azy amin'ny alalan'ny tomany tsisy mieritreritra an'izany mihitsy amin'ny alalan'ny tomany satria nahoana voalatsaka avy an-kibon-dreny izy de mitomany iny le safidy ny antony de tsotra tadio tsara fa ao anatin'ny vatan'olombelona 7 degré ny hafanana ny anatin'ny vatan'olombelona io zazy io miaina nandritry ny 6 volana tanatin'ny maripana 7 degré vao milatsaka avy an-kibon-dreny izy de latsaka zay le izy ohatra hoe 2 degré zay zavatra hoe dikan'izany izy mitady an'le 7 de mitomany izy de inona ny atao finosana botifolo telo sosona mitarehany sisa mitanga azo n'le 7 degré mangina io zazy io zany hoe afa-po izy satria azo n'le hafanana ary ianao ray aman-dreny koa tsy sahirana amin'le tomany ataony zay ny voalohany faharoa efa mafana io zazy io misy fotoana izy mitomany ray zay indray le safidy maneho safidiny inona ny ataon'ny olona manodidina ny pampifany eo efa satria efa ora maromaro nalatsany hoe andramo ampinonona hoe fa mba sody anona le zazakely tena anona le zazakely rehefa ampinononao izy de mangina de ianao tsy sahirana izy afa-po vita efa mafana efa voky avy eo indray izy mitomany inona indray ny ataon'le olona tsapa hoe fa sody lena marina mihitsy soreny satria lena de soloana indray le zazakely rehefa maina soamatsara voasolo namany mangina izy afa-po izy zay ianao koa tsy sahirana vavaka manao zavatra hafa farany efa mafana efa voky efa maina mbola mitomany fanonefana izy ohatra inandray ny ataon'le manodidina ary zay Andriamanitra n'Andriamanitra le manodidina no sen'ny teny le safidin'le zaza amin'ny alalan'ny ataony de hoe rotsorotry io fa sao de teatory tena teatory io zay zany le izy zany hoe hitantsika am'izany fa hoe ny safidy de tena fomba napetrak'Andriamanitra ifandraisan'ny olon-droa ka zahoana fahafaha-po amin'ny andaniny sy ny akelany ray zay fa zao raha vao manompoka mahay miteny tompoko zazy io tsy misy sonony ny safidiny rehefa nindray aman-dreny le verindray aman-dreny fa mety ho azy no tanterahany manompoka eo ny fifandonana satria zao mahatonga amin'ny teny hoe manompoka eo ny fifandonana ohatra fotsiny zao hoe zaza 2 taona sapany na 3 taona ny reniny mipasoko ao an-trano ao de iny izy avy ana-tokotany any miazakazaka de teo keneny eo vao tonga eo kakeneny izy tonga zao ny ataony tana makarifony sahirana de hoy zaza 3 taona tompoko tsy mahalala ny dikany vao mbola anao hoe sahirana fa ny zavatra mifatany de hoe ndana aloha makarifa neny mbola manao zavatra hitany mihitsy neny manao zavatra fa raha vao taonao hoe ndana makarifa neny sahirana de voailika izy eto ndraiky io de mbola apetrako tsara fa hoe raha vao voailika ny olona tsy mametra taona eto raha vao voailika ny olona na zaza na tanora na dolatseno na ray aman-dreny na ina de tsy maintsy miaro tena amin'ny fomba samihafa inona ny fomba hiarovan'le zaza zany ara-voanjanahary ny fiarovan-tena inona ny ataon'le zaza voailika izy de zao ny zavatra mitany zary vao misy ray aman-dreny miteny amiko hoe le zanako tena manahirana mihitsy generaly fa zaza 3 taona zay fa raha vao teneninao izy de mitangalela raha vao mikapona izy tombokomba mikapoka na izy mandrora na izy manaikitra zegny le fiarovan-teny tsy napozinao hoe tamin'ny fotoana iny io zaza io ny voailika de manomboka miaro tena de alay fisaretsaina fa manomboka ny fahazazana ny fiarovan-tena de eritrereto fa mandritry ny andro-piainany ary zay ny mahasarotra ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora
am'izao fotoana zao satria ireo tanora io inona moa le fomba faniliana ny tanora am'izao fotoana zao ny tena izy dadasiny zay manao tsy mahazo misy zavatra tena tsy ilainy zany azakaka ianao fa rehefa voailika izy de tsy maintsy miaro tena ary ny fomba fiarovany tena manomboka eo de hoe tsy manaraka an'izay zavatra teneninao tsony izy manomboka eo rehefa miteny ianao ary reto zazoka reto koa mafilo tsy misy zaza nateraka ho mafilo fa zany hoe le safidy fomba napetraka Andriamanitra amin'ny fifandraisana olonroa no tsy tafapetraka tsony fa efa niala tanteraka apetraka eo ny amin'iny fa hoy aho hoe safidy sy talenta talenta io ndray a mbola ao amin'ny vatan'olombelona io manomboka any amin'ny tampon-dohany manapatoma any amin'ny faladiany misy talenta zany hoe misy karazana harena azo karina hanatsara ny fiainanao rehefa hainao ny mitrandraka azy hainao ny mandrindra azy ary indrindraindrindra ny fandrindrana azy de miaraka amin'ny safidy zay nomena Andriamanitra safidy sy talenta miaraka amin'ny tafita ny ohatra matetika teneniko Andriamanitra Flavien satria ny talenta hoe miainga avy amin'ny vatana dity hoe mpanao baolina kitra anankiray malaza de malaza Andriamanitra Lionel Messi Argentin io zatovolahy io tany amin'ny fafitoana ny folo taona ny tany teny tamin'ny dada sy neny laza hoe za mba tena safidiko de ny anao baolina zay ny safidiny fa ny talentany ao amin'ny tongony akavia ka io zatovolahy io manana ny safidy no mpanao baolina ary ao amin'ny tongony akavia ny talentany men'Andriamanitra azy anisan'ny ny mpanao baolina mahatafiditra baolina maro anaty arato ny ekipa zay mifaninana aminy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindrindrindra ary amin'izay fotoana zay de tadidio tsara fa 5 taona mifanesy de nahazo ny anamboara atao hoe baolina volaminy io tovolahy io misy koa ny hafa aloha mahazo fa izy indimy kanefa tadidiona tsika tsara fa tsy hoe satria nahazo amboara baolina volamina fa ny karaman'ireo mpanao baolina reo ny ireo olona ka amina million de dollars na amina million na euro izy ny mandray an'izany na filoham-pirenena sa tsy mandray an'izany ary olona tena anisany tena manam-bola tena manan-karena mihitsy ary io fotsiny ohatra raisiko Lionel Messi fa ohatra ny mpanao tennis ny mpanao golf ny mpanao raha vao manao hoe ny vatany ao amin'ny vatany le talenta sy namany de zay ny lazaiko hoe safidy sy talenta no namen'Andriamanitra ny olombelona tafita azy amin'ny fiainana raha vao mitena hoe tafita zany de ny dikan'izany hoe manana fiatsaram-piainana mivoatra mandroso miatsara ny fiainana arak'izay fahaizany mitantana azy kosa aloha fa tsy de hoe voateran'izay daholo indretrarehetra raha mahay mitondra tena izy mahay mandray andraikitra izy mahay mitsindrony eo avy izy zany rehetrarehetra zany ao anatiny daholo reo olona ataontsika hoe mampiasa ny safidiny sy ny talentany any amin'ny sehetry ny miainga avy amin'ny vatana de saika lasa mpandraharaha rehefa avy eo satria le vola be ny raisiny iny anaovany ataontsika hoe fotodrafitrasa ohatra de satria manomboka any amin'ny 5-telopolo taona farafahabetsany fa tsy mahatratra 7 taona tsy maintsy mijanona ireo olona reo satria ny herim-batana tsy mitovy tsony satria ny olona mifanandriny aminy olona 20 taona salamazany hitantsika tsara reny hoe mpanao fanatanjahantena kalaza ny tena efa lasany miambony reny ka zay ny tena antony ka zay ny mahatonga amin'ny teny zao mantsy ny anisan'ny tena teneniko an'izy io za nampianatra teny amin'ny université nisy fotoanandro nadritry ny 3 taona de ny zavatra hitako teny ary nasahiko miteny an'ity zavatra ty de hoe ny andro tokony mpianatra eny amin'ny université ka faniriny ray aman-dreniny fa tsy safidin'le mpianatra tiako dokotera ianao anaka fa zay ve ny safidiny faniriny dada sy neny zay fa ny safidiny io mety manao ohatra ny tariky ny mahaleo na dokotera azy izy na manamampahaizana amin'ny sehatra any amin'ny ataotrika na zahoana maripazandreo pire izy ny tena mivelatra ao amin'ny hira mety nataony ny zavatra iny zay foana ny tenenik'in'olo matetika natafita amin'ny fianarana izy reo mpianatra reo de mety hoe tsy de tena mampivelatra azy tanteraka ary hita mihitsy zany zay ny antony tenenako ny teny université ampidirina anao dokotera izy première année tsy afaka deuxième année izy mifindra any amin'ny lettre tsy afaka troisième année izy mifindra any amin'ny gestion na any amin'ny droit tapitra foana ny 3 taona lany session tsy aotsony satria nahoana faniriny dada sy neny ary zay ny tena mampalahelo ary anisany tena mampalahelo amin'ny hoe zanam-pianatra teny université hoe mpianatra hitanao zao nahazo mari-pahaizana ambony avy eny amin'ny université de lasa mpanao business eny amoron-dalana lasa chauffeurna taxi lasa tsy antsony le izy satria nahoana tsy le safidy ny tompoko fa le faniriny dada sy
zany efa de miteny foana iza moa ny ray aman-dreny tsy aniriny zany no lasa lavitra fa mba eritreretinao hoe ampivelatra ampivoatra ahatsara ny fiainana ahatonga sy tena hoe manana ny mazay azy ka tsy hoe aniriny olona ina moa ny zavatra tenentsika foana tsy irina tsy aniry olona fa iriny olona raha ny safidy sy ny talenta iriny olona ianao tompo tapitra ny tapam-boalohany zay tapam-voalohany ankasana antsika rehetra ny ensina naraka an'izay renona fa nazahoantsika zavatra be dia be ho amin'ny ambangovangony ho amin'ny antsipria mety ho amin'ny akapobeany ihany koa araka ny tenenina teo hoe tsika tsy miresaka zavatra antsipriany loatra eto fa amin'ny akapobeany dia samy mandray izay tandrefy azy tsika rehetrarehetra da tsika rehetra ho nitatiny tapany faharoa fandraisana ny SMS avy any aminareo ny tahoatra mba hovanona vakina ny SMS avy any aminareo zatovavy 12 taona ny sarahansipa rehefa eny fa hoe bevoka inona ny tokony ataoko fa za ny eritreritra tsy anambady intsony fa zay atafita ny zanako no ataoko anybetafo izy de zany anisan'ny tenentsika eto bolana ny tenenako azy anisan'ny amaliko azy tsy hoe ndray mandeha ozany mantavarika andeha fijotro be tsy hoe voafitaka indray mandeha ianao de voafitaka foana ny fiainanao fa mety ho voafitaka indray mandeha ianao de mitandrina ny fiainanao mieritreritra ny hoavinao sy ny zanakao fa tsy mety hoe angolongolena lehilahy fotsiny anaovan'ny lango malefaka ozy ny fitenenana de mody ampanantenana nzatra ampanantenana nzaro de ino tokoa fa reboka indray de miditra ao za indraindray ndray matoflavy tena miala tsy miala fondro mihitsy indraindray amin'ny tanora vehivavy ohatra hoe solafaka ohatran'io de indray mbola solafaka fanirony de masika mihitsy ina le mampasika desa tandremindray ara misy fanteliny tena miteny zany raisiko ohatrany zanako tsiny zatra solafaka izy misy olona andray matoflavy tena mahavarina tena laloviny lehilahy zao miterahan ray mandeha izy nefa manambady hafa efa manambady mandanaka le lehilahy amin'io terahan ray mandeha de iny de manana teraka iny terahan'ny fanirony inona generaly ny ataoko fa zao mako le olona miaraka amiko efa zany de mba miteny aminy hoe inona marina ny avintsika ty sy nitsisa de andraso aloha fa mbola viteo fa zany zao efa mety hisaraka ny vadiko sy namako de zay le tenenitsika tandremo ndray ara misy fanteliny tandremo fa ho sahirana ianao no amelona andreo ny vady aman-jana ny tsoiny fa ianao atao mikilalao nefa de mahavarina andre matofla zaho de tsy haiko tsy mety daholo ny rainy tena varina tsy hitako tsony de tenena fa sady malahelo no tezitra satria tena hoe ny zavatra tena misy manko de zao raisika ohatrany zanako reny tanora ny teniny any reny de tena mizara ny alahelo ny ray manontolo mihitsy de hitanao zay no ohatrany entany-poa de tena miteny amin'ny enjana satria hoe mba ahatonga saina azy tena mampalahelo vehivavy 20 taona no manoratra za dia olona be fihetseham-po be mihitsy mora malahelo ary koa taitaitra zany nefa za tena te hiala amin'izany mihitsy inona reny tokony ataoko zay zao de zay zao andeha matofilany tsy ho voavaly eto amin'ny antsipiriny zay fa tsy maintsy mangataka fiaonany zay zatovavy zay satria efa teneniko foana eto averimberiko fa io sy ny maizay io nge io mahasarokenatra io sarotaotra mety niainga tany mitondra vokanao dikan'izany fotoana lava tsy maintsy iritsana zany tamin'ny renao mitondra vokanao ianao mbola zazakely ianao efa dolatsento ianao tanora tsy maintsy resana mandany eo amin'ny adiny ray zay farafakely rehefa hita fa hoe mety tsy mahavolana zay tany de am'izay mitondray miteny hoe andana makany amin'ny dokotera ohatran'izao na andana makany amin'ny ataotsika hoe zareo karismatika na andana miresaka mopera andana reny ny spécialiste am'izay fotoana zay nandana tena mijery psikiatra zay fa za tsy ihana fa za fotsiny zay le ataoko hoe misoloka mantsiny fa za tsy hoe mpitsabo hoe hitondra fahasatrana fa ny tena ilaina de le torohevitra ny andreo tokony le olona makany iny ndre matofilavy ka tena hoe tsy mba misy olona ifampiresana tsy mba misy olona manoro hevitra any ka ny torohevitra tompoko zava-dehibe fa tsy hoe rehefa ohatran'izay de ohatran'le anina fotsiny valy teninao generaly de ohatran'izao ohatran azafady tompoko tena hoe zay le misoloka tsy afaka hiteny mihitsy ianao ampitandrana raha tsy fa hoe mba manana traikefa-piainana tsy vitany traikefa-piainana fa hoe zavatra noratovina teo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa anisany atao hoe fitaovana entina anampiana ny hafa zay zavatra zay
fa tsy hoe za tsy milaza mihitsy hoe zako dokotera za zao tsia ary le fotoana atsika indrindraindrindra de mato Flavien fa inge le fotoana zao efa miatsika ataoko tokoa hoe 7 minitra ny fandraisana ny valiny reto mbola ny andro tokony olona mbola tsy voavaly mbola tsy voavaly teny angavina amitsika azy atao lava loatra indrindra ny anatin'ny Facebook za tompoko miasa trandro 7 taona zay no ny asako tato zaza roa no nitezaiko tam'izany za ve tato zao efa taona zany zanany roa zany ny mpanampy ato nanomboka tamin'ny janoary de mipetraka ato kaikinay mamany mama madama fa ny tsirabe ny tranony am'izao fioboana izao nefa dia tapakandro ihany fantatra marina fa aloha jantsika eo iny satria tapaka le SMS ialana tsiny ndreniko tompoko de kotin'ny mpanampinay ato atrandro mariako fa maromaro zay no piratampo fa izao irery ihany no mahalala an'izany ary manana porofo so de bogos le mpanampy ao atrandro zao ny olombelona dolo iny ny olombelona de mato Flavien tena milaza aminao eto resaka ohatran'izao fotsiny tonga any ampitan-dranomasina any tena misy mihitsy tovolahy de bogos le lazany hoe bogos karazana hoe taxi boy ny asa ataony ohatran'izany io taxi boy io tsy hoe mitondra fiara fa hoe azony vehivavy lehibe efa tsy manambady na efa maty vady ofana na karamaina mba hiaraka aminy ame falifaliana sy fahasambarana ny tenany zay le taxi boy misy indry zany zay mahatonga am'teny hoe hitanao misy hira misy hoe mbola tiany madame misy hiran'zany ny atsika asa za ve ny diso sa misy an'zay misy ka za de manana olo-tiana nefa de tsy ankasitrany io rairay aman-dreniko za miaraka amin'le olona iarahako zay nefa de mifankaty tokoa izy dia za dia azy vo manokany araka zay dia noraranaka nefa zaho zay efa heritaona ny arahana izy tsy foko inona ka ny tokony ataoko saotrandritra zany io ndray zao de miverina foana hoaty matony ray aman-dreny tsy mankasera de tsy mety amitsika io anaka kanefa de niao mba iangaveko asika ray aman-dreny mba hazavao am' zanakao re tompoko ny dikany hoe tsy mety amitsika ara-pirazanana ve ara-pinoana ve ara-pomba ve lazao azy fa rehefa zay ny aditsika ray aman-dreny manazava mampahafantatra fa rehefa minile zanakao safidin'zay rehefa ny anteneniko rehefa safidinareo hoe zay mifankaty fa rehefa aveo rehefa ilikiliky ny olona na ny vinanto vavy na ny vinanto lahy azagaka satria zavatra efa tsy nankasitrahana zavatra tsy tsara tsodrano any angely izy za de tsy avelan'ny renikelinay mahandro na miantsena mihitsy lazainy fa tsy hainay ony io tovavy 20 taona mety ho inona reny ho antony mba torohevitra mba afatarako mba nahafahako mahandro le izy raha ny tena marina tena tsy mety aloha zany fa raha ny tena marina fiheverako azy de tena hoe tsy fahatokisana mety hoe no de ampitombony ny vidin'ny zavatra vidiny ihany de lazainy an'izao koray vidy ihany anavenao de angataka facture ohatra fotsiny zany tsy fampatokisana anakay fa roa tena fiahiahina lasa lavitra mihitsy ny dikan'zay hoe fiahiahina zay indrindra resaka sakafo indrindra resaka am' malagasy zay ny antony tovavy 20 taona olona mba hanambady ange io ka nareny kely azy ianao efa tsy otsony reny fa ianao ny solondreniny ampianaro ny fiainana izy indrindraindrindra ny mikasika ny kojakoja-piainana ao tokantrano anisan'izany ny fividianana sakafo fandrahoana sakafo fanangiona sakafo fandrosoana sakafo zay le fitaizana sy fanabe azy zay le izy fa tsy hoe rehefa reny kely de zay ny mampalahelo ndray tsy hoe ny reny kely rehetra kosa aloha zany fa misy reny kely tena hoe mandray ny toeran'ny reny niteraka mihitsy de rezay ndray zavatra mananjanaka vavy ray za tompoko tsy fantatry ny ray ny fisiny raha tsy zao izy tonga eto tana zao ny asa tany ivelany izy matsy zao izy efa manambady vao niona tampoka izay azoko ampahafantarina an'le ray ny vela izaza azafady eny tompoko zon'io zaza io ny mahalala ny rainy na tsy te halala azy ary io rainy io ny antony foana efa tenentsika teto ndre matovy rehefa hanambady eny io ka tsy maintsy atony tetiarany hoe mba aviaiza moa na tsy otrony ara le rainy
na tsy de hoe tsy te halala azy fa satria io le tenentsika Andriamanitra hoe le tarazo ilainy io zanakao io no mahafantatra hoe avy aiza ny rainy niteraka azy fianakaviana manahoana ny fianakaviana io rainy io satria any amin'izay le hoe tarazo mety mandeha any amin'io zazy io ary tena zony tanteraka mihitsy ny mahafantatra ny rainy mahafantatra ny fiavian'ny rainy ny fianakavian'ny rainy zony fa tsy hoe nga ny rainy nijereny eo akory nga izy nandray ninona didy tamin'io tsy elaiko mahafantatra azy akory zany ka nga ino izy raha tsy nisy ny ray fa nga ianao rery nahavitan'io zay ny izy za de manana zoky vavy be voky izy am'izao mbola tsy vita ninona izy le rain-janany mbola mianatra le lehilahy efa navita fianarana kosa ny zokiko gaga nefa za fa lasa tsy te hifandray aminy toy ny taloha mety ho inona reny ho antony zay foana nge Andriamanitra filavy ay zay ngeny mahatonga hoe ty fandarantsika ty nge fisorohany efa fantatra zao misy fa raha zao foana nefa teneniko raha tena tianao le tovolahy de tsy angataka firaisanara nofo aminao mihitsy raha tsy hoe any amin'ny afanorenana fanambadiana za de miteny foana eto raha vao mangataka firaisanara nofo de elao anapotika anao fomba ny tovolahy amin'izao fotoan'izao tsy ndrehetra fa raha vao hoe mitoejaza le jazavavy atamin'ny pusin'ny telefony ny tompoko vany tsy hitanao tsony izy ary an'izay mba efa mahafatapatatra ny fianakaviany le zatovavy ka mandeha makany de ianao indray ny mahazo latsa ianao ny tovavy mitonantonana zanako angany eritreritra zay anambady anao ianao indray ny mahazo vavy zay ny tokony taneka zay ny ampusiny ty fandarany ty fampitandremana fisorohana mba tsisy an'izao satria zavatra efa hita eo amin'ny fiarahamony eo amin'ny fiainana zany zavatra any adidiny ray aman-dreny adidiny mpanabe no mampitandrina andreo tanora atsika zao afaka mameny ny fitiavany reny ve ny ray raha tsy eo intsony reny sapako mantsy fa tena mila izany ny zandriko ny raiko efa hita hoe reraky ny fitadiavana tanora 12 taona manoratra eny zany ngefa matonga ny nataon'Andriamanitra misy ndray misy nireny de mifameno reo hoe samy hafa mihitsy ny toetrana lehilahy sy ny toetrana vehivavy samy hafa koa ny fihetsehem-pona lehilahy sy ny fihetsehem-pona vehivavy eo amin'ny zanaka tsy mitovy kanefa akory moa atao rehefa tratran'ny fisaraha-panambadiana rehefa rasany tratran'ny hoe fahafatesana ny de tsotra foana de miteny foana hoe mba ialany zay le hoe alahelo na le tsy fahatokisa-tena de mangata fotoana iresahana za tsy asolon'ny rainao niteraka anao na asolon'ny reninao niteraka anao fa rehefa mba mahita mahatsapa fa io misy ray aman-dreny solon'ny ray aman-dreny afaka miresaka aminao afaka miaino anao afaka mamianatra anao afaka mametory lalana anao eo amin'ny fiainana efa zava-dehibe zay zavatra zany ataoko hoe zavatra tena firifiry za oa teto efa impiry ny teneny zany hoe anisany mampitsangam-poloa mihitsy ny mahita tanora rehefa miresaka eo miladany hoe tsy nahalala ny dada izy hatrany rehefa visy de miteny amiko za ve mba afaka miantso anao hoe dada toy izay hoe afaka miantso tsy mampanina azy ray zanaka tsy ray aman-dreny za tsy asolon'ny dadanao niteraka anao rehefa ndresatika tika nampimianao afaka tandreo mangefa anday andro any tsy ohatsony ka misy mitomany hoe dada tonanao eo zanaka pelesana fa za tsy manana zanaka pelesana na ray aho fa fiangonana faisany nisy anareo no tsy zanaka pelezany nareo ka le zanaka pelezana araky mahatonga anao mia io fa ty le zanaka pelezana fiangonana za zanaka pelezana fiangonana fa ty zanaka pelezana olona tsotra lehilahy mananjanaka iray 5 taona nefa ny reny janako efa vita soratra amin'ny olon-kafa raha tsy marary zazy io tsy omeny ahy de misoratra amiko ny zaza de azonao takina any amin'ny tribonaly azonao takina zonao tanteraka mitovy zo nareo mivady na ny rain-janaka na ny reny-janaka ahoana nao indrindrindrindra hoe izy efa manambadiko ny ray kely nga hitovy amin'ny ray niteraka azonao atao tsara mihitsy tompo mitondra ny raharany amin'ny tribonaly tovavy manoratra za tena tsy mahatokony tenako tokoa mahatsiaro latsaka ambany foana za amin'ny zavatra rehetra ataoko tsy hitako nampirafy ihany olo tiako ka voalohany na halalako an'izany de lasa tsy natokony tenako intsony satria na de mahita ny vehivavy io ary de mahatsapa ny tenako ho tsisy dikany mihitsy izy tsara lasa miady amin'ny olo tiako foana no
noho izay complexe ao amiko zay satria za matahotra inona ny tokony ataoko zao ny anisan'ny tenintsika foana eto hoe ny olombelona io na misy amina miliara azy to ambonin'ny tany tokana matany ianao tsy misy olona tena mitovy aminao io mihitsy zay ny mahatokana matany ary vao miteny hoe tokana matany ianao a ndikany hoe zavatra tokana de sanganasa'Andriamanitra ianao tsy zay olombelona mihitsy latsa hoe ary tao ratsy tare ary tao ratsy bika io nanaovan'Andriamanitra anao sanganasa'Andriamanitra ianao ary matoa ianao nataon'Andriamanitra amin'io eo amin'io mahainao anao io mihitsy no mety mampivelatra sy mampisokatra ary manatsara ny fiainanao aza mba mananeritreritra aza mba mampitany tenanao amin'ny olona hafa mihitsy raha vao manao an'izay ianao de mametraka sakana ao anatin'ny sainao sy ao amin'ny fonao de lasa matahotra tsy matoko tena sarokenatra sarom-piarotry ny sisa satria zay le izy za ny teny foana amin'ny olona mifankaty raha vao hoe enao tianyty lehilahy ty na tianyty vehivavy ty indrindra hoe hovadiny de enao tokana matany amin'ny fanazato ambe rivo aza amin'ny vehivavy tokana matany ianao aminy tsy afa-mijany ko indray kina ny ampatahotra anao hoe na misy tovolahy miodikodiny tovavy tsy misy tokony atahoranao fa tokana matany ianao tsy afa-mijany ko ny tovolahy mba torohevitra toko fa isak'izay manana olo tiany za 3 volana raha ilay indrindra dia misaraka nefa tsy misy ady na de kely azy de ozy ny olona hoe voany tsy tia mainto hony za lehilahy telo amin'ny 3 taona efa mba de lehilahy tsy tia zany lasa tsy tia tapoka mahatonga hoe vony tsy tia mainty 3 amin'ny 3 taona izy de io lehilahy io zany isaky manana olo tiana eo amin'ny 3 volana ny rana de misaraka foana de hoe tratrany tsy tia mainty ty lehilahy ty zany mety hoe misy toetra ao aminao ao mety hoe tsy mahatamana ny olona mety fomba fiteninao na misy fahazarana ratsy le fahazarana ratsy eto tsy hoe zavatra mamofady fa mety hoe misy fahazarana hoe isaky ny miresaka ianao de ohatrany hoe fanapatiana olona eny ohatra de zay tsy mahatamana ny olona fa tsy misy an'izany tsika zay tsy mahay maneho fitiavana ianao zay indrindra mantsiny ny tena mampalahelo nge ndray matofolaviany de zao hoe moa malagasy atsika so ihany fa tsy malagasy raha vao misy ana de vony fanafody asian'olona vony tsy tia mainty manao de lazaina fa mpamosavy tsy olona manodidina rehetrarehetra iny ny afara de makany am'le olona ary de lazaina ka zay mahatonga foana ohatran'izany zao de ozy hoe miangavy an'io tovolahy io mangatafy taona zao zay sana fa mety avy any aminao mihitsy mahatonga le izy fa tsy hoe vony tsy tia mainty zany ianao za generaly ny tovavy manana olo tiana efa nampirafy ahy izy kanefa efa namela azy ary efa nilamina ihany fa inona ny tokony ataoko toko fa tena tsy miverina matoky olo tiako intsony na de efa hitako fa niova azy izy fa tsy haiko intsony koa nefa zay mbola any ambadika any lasa sarotra be amiko ny manadino ny vehivavy io efa niaraka tamin'io de na izao aza de lasa tsy matoko ny tenako sy lasa mieritreritra foana hoe matoy ny vehivavy iny niarahany de tiany noho izaho zay ny le izy efa namela azy ianao fa raha ny tena maro tsy namela azy ianao satria nieritseritra io le mbola manaraka anao io foana de io le tsy fatokisa-tenanao za efa miteny foana za mampitany tenanao amin'ny hafa raha vao manao an'izay ianao de tsy maintsy foana ny ambany de lasa tsy matoko tena de lasa sary-piaro de mitarika zavatra bebe zay le ataoko hoe mametraka sakana ao anatinao ianao na anetsainao na naomponao zay zavatra de zay ny ilana foana zany tsy zany tsy mitady lamba ho sasany ka miteny aminareo hoe tongafa miresaka za manana zavatra hafa atao fa tena hoe finiavana mihitsy am'le hoe finiavana te anampy ny atao zany fa tsy hoe za mihitsy ny te hoe tongafa iresaka mba be de be ny zavatra ataoko fa tena hoe finiavana hoe mba anampy olona zay fotsiny le izy fa misy ny olona sasany mieritreritra n'izay zavatra fa le izy koa zany na izany zany fotoana lany iny Andriamatoflavien io sady rondolany rondolany fa fotoana lany ary ny tena mahavariana mihitsy za de miteny amin'ny olona foana adiny ray sasany ianao ny teny problemanao amiko mamaly anao tsara manoro lalanao manao zao de na de teny fotsiny ary de fa de misaotra toko zao mitsangana izy de lasa za tsy mikarama amin'io ary tsy mitaky vola aminy fa mba laivo sary etsaina nge zany zany hoe ny tena mahatonga atsika tsy mampandroso atika io ny firenetsika io itsika indraindray ohatran'ny zatra ombe-potsiny
omena foana fa mba malala mihitsy mba nisy fahasaranan'olona ngeto mba nisy fotoanan'olona mitsangana izy de lasa fa za tsy maninona azy raha mbola milaza izy mbola mangataka fitana de mbola rasy indray tsolana de zavatra efa anjarantsika fotsiny mba mahatsiaro tena amin'ny zavatra ohatran'izany fa fotoana ane ka volamina hoy ny fitenenan'ny malagasy fa tsy de misy olona hoe te hanarinary fotoana fahatany fotsiny de hoe tsy maninona izy nge rehefa resahana de mananina anao fa tsy maninona mihitsy fa andana makany fa na adindray arenao hoe tsy maninona de mandeha am'izao ohatra analandro izy de makany aminao zany ka tofanalana za to vavy raiky am'roapolo taona za tompoko pepony namako lazainy zazasaina tsy mbola miaraka amin'olona de kivy bea nefa za miezaka mba ho matotra am'izay ataoko misaotra mitoro hevitra arosona zay ara le izy hitanao tsy azo ivalaparana hoa eto zany zao de anisan'le resaka hoe fa maninona ianao nataon'ny ankizy io zazasaina zao manko matetika zavatra efa hitako mihitsy ty raha ianao kelikely vatana ianao kely mahay miaraka akizy any amin'ny université ny tena hitako am'izany misy le akizy mbola tsy ampy roapolo taona fito amby folo taona de efa viniteny de tena hitanao zao mihitsy hoe ohatra ny ahiliky namany raha vao manany de ndriky mbola zazakely elako le tsy mbola elany mbola tokony ariananina reny tokony andeana tena tokony de ahiliky le fiarahamonina eny amin'ny université fotsiny zao le any zay ny mahatonga le izy ka zay anisan'ny zavatra anankiray koa tokony ohatra za manko andre matofolaviany de anisan'ny miteny foana ny olona le ray aman-dreny de hoe faly hoe zaza 5 taona de afaka baka tsisy maharatsy an'izany fa rehefa tonga eny amin'ny université igny akizy efa 20 taona maheragna eny efa manana ny fahazarany sy ny zavatra ataony tena anisan'ny zavatra tena latsika anao tena mahatonga iteny endrany teny zanako zanakay vavy matonga tany ampitan-dranomasina tena nalahelo an'io zanakay io mihitsy ahako satria anisan'le hoe kely taona izy tao amin'ny analabaka le akizy ray kilasy amin'ny vazaha efa mifoka zigara na vavy na lahy ohatra efa mandeha makany amboaty ny sasany le zanako mbola le tsy malala ninina fa de mbola le fianarana zay ihany ny fatany de nitaraina tamiko mihitsy ina moa no azoko atao aminy hoe tanakomba manao ohatran'io toy zay hoe zao mbola tonga ny fotoana anaka atonga anao am'ireo any reo de any ianao afaka mba miaina ny fiainanao zao aloha de mbola io akory to zavy eny de hiady aminamanao fa zay zavatra fa teo any tena nahita mihitsy hoe tena mijaly ka akizy ahiliky ny namany tena zany le akizy mindraiky la samy efa mifoka zigara le akizy mandeha amboaty manao zao efa manana sipa manana iny le zanako de mbola masomasina kely ny fianarana ihany de voatery ary nisy fotoana mihitsy hoe lavitra be le trano toeranay lavitra ny fianarana de nitadiavako trano na nifako trano eo akaiky ny fianarany de rehefa farany herinandro voalaiko ohatra andeha ny kilasy mandry reny fa mipetraka rery de lazaiko anao fa raha vao miteny andeha ody zany de tena faly raha hoe ody any ata satria mahatsiaro an'le ahilikiliky fa nisaorana ian'Andriamanitra de zao tao am'le kilasy mpanilikiliko azy io 5 vavy ihany no afaka baka izy rery nahazo mention nefa fa tara 3 volana satria fa volana novambra izy vao tonga tany an-dafy tara 3 volana no ninona nianatra zay zavatra zay tena nisaorana an'Andriamanitra mihitsy de hoe tafiditra amina université anankiray zay hoe tsy misy mpianatra mihitsy tao raha tsy akizy mahazo mention tena voazy koa ianao mbola tsy nanana traikefa tamin'izany fa zao aloha vao nahazo traikefa ka zay nge tena marina tenao ndray matofolaviany ny azy zany zay traikefa mpiainako ny ainako mivady aman-janako sy ny ainako manokana to midada sy nentsiny zany tena hoe ahoana ny anapiako ny hafa satria zavatra efa nandalo teo ifampizarako am'izao fotoan'izao ary zay mihitsy ny tena antony hoe allo zay mba zavatra efa hitanao hoe azosoroana andombo ifampizarana mba hanampiana ny hafa fa tsy hoe efa mitotona amin'ny tany eo anao vao zay vao matsiaro tena fa tany vo rehefa manome moa zay nge ray aman-dreny hoe allo misoroka to zay mitsabaka rehefa tsy manaraka moa ianao fa isy zany resabe zany eny tompo tsy manina atao ve resabe fa za efa nanala didy lehilahy 23 taona manambady vita soratra sy niteraka fa efa nisara toerana efa ho 7 taona zay efa samy manana vady aman-janaka izay am'izao mbola azo ekena ve ny aby vady anay ary mety ho mora ve ny anao ny divorce ko lefa samy manambady ny andaniny sy ny akelany ko tsy azoko ane zany re matofolaviany vady zany raha-panjakany
Ay tsy misoratra an'izay olona iarahany any izy. Mbola tsy vita divorce fa samy efa samy manambady fotsiny zareo. Mbola mpivady zany ara-panjakana. Raha ara-panjakana mbola mpivady ange dia mety samy migadra nareo mivady e. Adultère zany. Tena fijangajangana mihitsy tena raha mitorony ny andany anankiray dia samy migadra nareo mivady reo. Raha fampitory nareo dia samy miantoana nareo efatra. Tena marina ange zany. Tena tsy vazivazy zany e. Raha olona mbola tsy maty hoe vita divorce ara-panjakana no manambady ka miteraka dia tena azo gadraina mihitsy, azo toriana dia mety migadra. Zay le izy. Za tompoko manana olo tena tia izy, moza koa tena tia azy, nefa ny tena olana efa manambady izy sy le vadiny nefa efa nisaraka roa taona vao niaraka zay, mbola tsy vita divorce mantsy izy fa efa vita soratra. Dia le vehivavy vadiny milady amiko foana, nefa io vehivavy io koa efa manana olo tiana, dia ny anay foana ny korotaniny, inona tompoko ny tokony ataonay? Tovitovy amry any zany. Tovitovy amry tady mafiainana ary zany. Raha re izy manakorotana satria mbola anazy io ara-panjakana. Fa le izy eto kosa dia tonga dia efa miteny aloha hoe mba andana mba makany mopera aloha mba maka hevitra ihany. Any ray aman-dreny ara-panahy. Any amin'ny ray aman-dreny ara-panahy. Sao dia mba misy antony koa zay zavatra ray. Fa tena efa fiainana hafa any zany indray matoflavien e. Zay ny atoko andana mba makany amin'ny ray aman-dreny ara-panahy ihany. Ilainy zany. Ya. Zay tianao ve no hovadinao? Sa izay hovadinao no tiavina? Sa rehefa tianao izy dia azo alaina vady? Lehilahy no mandefa manoratra mbola tsy manambady. Raha ny tena marina ange dia ny olona hovadiana tsy maintsy tiavina aloha. Ary ahafahanao mity azy dia fantatrao ny toetrany. Inona ny lafy tsarany amin'ny toetrany, inona ny lafy ratiny. Fa mikambana tsy afa-misaraka. Rehefa tiana dia tiana manontolo fa tsy hoe ty ihany ny itiavako azy. Dia ao andanin'izay za dia miteny foana tsy le hovadiana ihany ny hoe mety hoe tiavina tsy ankasitrana fa le fianakaviana hidiranao fa ianao hiditra ho zanakao zanak'ireo olona ireo e. Zavatra ohatran'izany eritrereto tsara ny zavatra fa le fanambadiana ange tsy kilalao hoe zavatra mandra-pahafaty io. Ary indrindra zany hoe hiditra ho fianakaviana amina fianakaviana vaovao mbola tsy niarahanononona hatramin'izay tsy dia mora zay zavatra ka nefa ny mahamora azy rehefa avy ao noho ny fitiavana. Rehefa tiana zay niny obolantsika indray matoflavien raha tiana ny vady ozy ny rafozana ny tsotsovo mandeha zany hoe fataro tsara mahay mifanaraka amin'ireo rafozan'ireo, mahay mifanampy amin'ireo rafozan'ireo, mahay manaja an'ireo rafozan'ireo, mahay mamikatoa an'ireo rafozan'ireo, mahay mifanakalo hevitra amin'ireo rafozan'ireo satria ianao zanany. Ny zanako lahy kely valo taona mo général lasa mafy be tsy azo intsy tsy azo tenenina mora resana mora fa tena lasa mamalyvaly tsy sotran'izany ka mianatra na dia devoir kely fotsiny azy anao mpanaovina azy amin'izao fiboana izao inona no azo atao tompoko efa miezaka tsy mibedibedy fahatany ary tsy te hikapoka raha teo le izy zay aloha dia zao foana raha olona tena mpanaraka ny ty fandarana sy Andriamanitra ty ianao dia zao foana zavatra ndreka zany mangatafo taona dia hoeto any amiko mihitsy io zaza io hoeto any efa betsaka zay zaza amin'izany vanitaona zany rehefa tonga any rehefa tena fampiresahanao izy tsy hoe courtiserne na bedesina na inona fa tena hafa mihitsy ny fiatrany rehefa avy hoe olona hafa no miteny azy olona hafa no miteny azy ary tena ankitro-po mihitsy ny tenena koatra fotsiny antaniko dia zaza hoe mbola te hiaraka hipetraka amin'ny dada sy neza tsy hiaraka sa hipetraka ty amiko ty ataoko an'izany mihitsy ako nge mba ohatrany dada be sady zay ato tsy zay mivady ihany ny ato dia afaka mba miaraka aminay ato dia miaraka manao raharaha aminay ato dia miaraka manao zaridaina tonga dia mijery tsara oatra hoe kely zay karaha mbola hipetraka any amin'ny dadiny dia tsy maintsy endry rehefa teneny zay dia eo masony dada sy neny io mihitsy ny makatoa zay zany la zao atsovy amin'ny telefona ao manaraka raha ohatra ka mbola tsy miova fa io fa manay zavatra ohatran'izany kely izy zavatra zay mahatonga le hoe indraindray ny mpaminany tsy masina tany fa rehefa voloka fa za tena hoe miteny mihitsy ty misy dada be za koa manajavy kely ka rehefa tany dia tonga fa ty fa zaza amin'izay koa zay mbo manana namana petraka ty aminay lehilahy 7 taona manambady efa niteraka iray mariako aloha fa tsy dia fampizatotra loatra zay fa be voky izy no tiako
bevoka izy nitiako tenenina azoko angatahana veniny compte facebookny tsy omeny ana nefany ninavo mangataka dia nomeko dia misy fampatokisana ange zany zay ny tena fototry ny fitiavana ange ao dia fampatokisana efa firy averimberisika eto foana dia matovolame raha vao tsisy ny fampatokisana dia za mieritreritra hoe mifankaty miady zay ihany mba mangataka torohevitra toko fa tena sahiran-tsaina amin'ny zanako taona fa sarotra mandray zavatra be ny lohany na irana aza dia elabe vao mahazo resaka mitongava amin'ny resaka zay tonga dia nomenao ny vavany ka mariny zany fa tsy resaka tsotranao mpisolo vava aloha fa dia tena zay ihany rehefa ohatry ny olona iray ny lazaina fa tafita amin'ny fiainana rehetra manan-karena vesa inona ny ataoko hoe tafita tsy ny fananakarena tompoko fa ny olona tena mpanan-karena no mitebiteby sahiran-tsaina hoe sao dia nanahoana indray zay le camion kory nanahoana zao le usine tary izy indray ny nataon'le mpiasa tary tena tsy mitombona mihitsy ny sainao fa tsy ny arena ny mahasambatra mety hoe ozatry ny fiainana io fa ny fiadana-tsaina fiadana-po fiadana-panao zany hoe rehefa mahazo ny sahazy ianao dia mahita tory miada-tsaina miada-po miada-panahy indrindraindrindra raha manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra fa tsy ny arena mihitsy ny ara ny tena teneniko hoe fanakinana ny fiainana amin'Andriamanitra ny voalohany ananana fiadana-tsaina inona kay no mahatonga ny zaza efa 13 taona mbola mipipiham-pandriana zazalahy ilay zaza na izy aza efa mienatra mihitsy fa tsy mety afaka dia mba ho itaony amin'ny dokotera efa mba nandeha tany amin'ny dokotera venareo zavatra resaka any amin'ny taovanka izy zany mety hoe malalaka le any amin'le taovany dia tsy mahatazo nandeha izy fa vao misy dia miheny fa mivoaka malala-balahana hoy zay le zavatra malala-balahana ka zany tsy maintsy any amin'ny dokotera no andehananao fa tsy ho vitany resaka fotsiny hoe ataovy an'izao zay vehivavy 20 taona mpifankaty ve toko dia tsy maintsy mifanafosafo vao miaraka za sy ny olo tiako dia niera tamin'izy za anafosafo ngefa za matahotra inona ny safosafo valiny eto ve zany andre matofo lavy eto sao dia lasa lavitra zay rehefa antaniny dia ianao manontany dia mety solovavy solovaiky ny akala andrasa aloha le safosafo raha ny tena marina ny tena izy azonao vatana amin'ny fanakaiky io vatana amin'ny fanakaiky io efa nytenentsika teto foana hoe misy onja mihitsy avoaka ny vatan'olombelona io dia onja firaisan-tsaina sy fampatokisana firaisan-tsaina sy fampatokisana ka amin'ny alalany vatana amin'ny fanakaiky ny fampitany io onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana io ary zay any am-bokany io dia efa mipetraka tamin'ny tondrandreniny vokany zaza ary zay io vatana amin'ny fanakaiky mahatonga le hoe ampifona ny zazakely babena trotrona tantanana finina oroana satria mampita n'le onja dia lasa mampifanakaiky am-po lasa misy fikavatan tsy misy zavatra hafa mihitsy vatana fanakaiky dia fa izy zay misy tovolahy tiako any izy nefa mbola tsy niteny mivantana hoe tiako izy fa ny fihetsiny nefa ohatra milaza zavatra inona tokony ataoko sarokenatra be le tovolahy dia tsy samy teny aloha nefa raha ny tena marina tsy maintsy ny zatovolahy no mamosaka ny fitiavany amin'ny vehivavy voalohany fa tsy ny vehivavy aza-pifamadihana ny resaka zay fa dia mety hoe rehefa miresaka izy dia toiso ny resany dia maisa ny fanakalo hevitra farany io miteny foana zay nga mba ny azoko tenenina aminao mba omeo vahaolana toko fa tsy hanambady ao ny olo tiako raha tsy makotrokotroka be sy any amin'ny espace ny raharahanay amin'ny volana juillet nefa ny daty anaovana azy efa ny fanarahana hatramin'izay nefa fa ato an-trano no ataony lanonana dia tsy nanaiky za dia tsantoe dia azo mba miditra amin'izany zany le olona tia rendrarendra fotsiny atao zavatra malaza be makotrokotroka sy namana dia avy eo na kodoro atoriana raha tsy misy na latabatra hinanakanina tsy misy kinona koa ny dikan'izany zay ny izy tena be dia be ny le fitiaosehoana fotsiny dia rehefa avy eo mbola tratrany manefatrosa dia vao matomboka mihitsy le tokantrano vao dia fa anatin'ny fahasairanana konga zany ny anambadiana zay ny izy ahoana ny ataoko fa rehefa mibedy zaza
dia ohatra ny mikitakita be nefa efa izay ny fiteniko ka rehefa miresaka na milalao ilay zanako dia lasa miteny mafy be koa izy ireo hitako tsy mety izany nefa ray mpianakaviana 3 anaka ko iza no tahafany fa tsy ianao rehefa milelalela foana ianao dia verine zay ny sotoavina filelalelana azagakako zay zay natao hoe mandrora mitsy laniko mahavoatena dia ina zany tokony ataony dia aza milelalela tsonko mba rehefa miteny amin'ilay zaza dia mba miteny malefadefaka dia io le atsika hoe fotoana manokana hoe miaraha manao zavatra dia mba misy hifanakaloza-kevitra ny zavatra ohatran'izany ianao milelalela foana dia verine zay ny sotoavinako mahazo mivady raha olona samy tsy ampy fitiavan-dreny mariako fa matetika izay miady foana izy zokoko 5 taona vehivavy manoratra tena ohatra manahirana mihitsy ani zany satria zao hoe le fitiavana ange andaniny sekilany ifanakalojany za dia miteny foana hoe tena ohatra ny tsy takatra ny saiko zany olo hoe tsy mahay maneho fitiavana ka rehefa tsy mahay maneho fitiavana ianao ahoana ny andraisanao fitiavana ahoana ny afantaranao fa fitiavana io tsy maintsy miainga avy any aminao hoe matoa manao zao dia tiako ty olo ty dia mba tiako koa mba ho atao amiko zany io ataoko amin'io zany ahoana ny afantaranao hoe zany ny atao hoe ty ka ianao ary tsy mahay manome zavatra tsy anana ny tsy azo nomena za indrindra mantsy tapitra ny fotoanantsika asikasitrahana dia alana tsiny koa ireo sms be deabe tsy voavaky na amin'ny alalan'ny facebook na any amin'ny ary amin'ny message amin'ny telefônina ihany koa dia alana tsiny mbola be deabe ireo tena tsy voavaky mihitsy dia alana tsiny fa satria ny oran'ny famantaranandro mametra atsika ndao fitinitsika izay voalaza dia zay raha fitinitsika dia hoe ny safidy avy amin'Andriamanitra sy ny talenta no min'Andriamanitra miaraka no maha tafita eo amin'ny fiainana zay ny safidy mbola veriko any fomba napetraka Andriamanitra ifandraisan'ny olon-droa ka ahitana vokatra tsara amin'ny andaniny sy ny ankilany misy an'izany eo amin'ny fiainanao zay ny safidy talenta zavatra efa napetraka Andriamanitra ao aminao zavatra manavanana anao dia hanananao tanjona ny ampiasana azy dia mivelatra ny fiainanao izay ny fotoanantsika ary raha ohatra ianao te iona amin'ny général dia atsoy aloha ty lara telefônina ity 22 443 87 rehefa azonao zay lara telefônina izay dia antsoy généraly amin'ny maraina efa manana fotoana malaladalaka izy zao fa raha ny tokony ho izy manokany amin'ny valo maraina any tsy maninona ny valo maraina any tolakandro koa any amin'ny roano any afaka miantso azy dia mbola malalaka tsara ny fotoana amin'izao fotoana izao afaka miantso azy tsara tsika rehetrarehetra ny fotoanantsika dia nandeha tany amin'ny RTP live tany dia mbola azontsika jerena iverenina jerena dia ny amin'ny YouTube ihany koa dia azontsika atao ihany koa ny manaraka azy mamerina ny fandarantsika amin'ny alatsinainy alina eto minjapeny radio Don Bosco amin'ny valo sy sasany alina ankasitrahana antsika rehetrarehetra niaraka tao anatin'izay fotoan'izay Andropela teo lafiny teknika dadisina ambinina ny teo amin'ny fikirakirana sary ary nandefa ny sary tany amintsika rehetrarehetra tany ny général Ramakavelo niaraka tamintsika tao anatin'ny famelabelara-kevitra mametraka ny veloma mandram-pianao dia filaviarako tarsona ny mpanentana sy mpanetsika manaraka indray ary veloma tompoko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina